sendra nandrefana nahita ireto miaramila marobe mitana fitaovam-piadiana nitompo teny amin'ny faritra rehetra manodidina teny. Miaramila ny emofary izy ireo ary tonga teny toerana tamin'ny 4 maraina nanakatona ny fiangonana FPVM. Fiarabe 7 farafakely no nitondra ireto mpitandro ny filaminana ary ny tena nanagaga ny rehetra dia mihoatra no nisan'ny miaramila nalefa teny Ankatso tamin'ny fitokoana amin'ny mpianatra raha ny isa sy ny fitaovana nentin'izy ireo. Raha nanontaniana ny mpitandro ny filaminana dia nilaza fa ny firotahan'ny mpiangona marobe ao amin'ny FPVM no ahina ka nandefasana ireto miaramila ambongo fiadiana marobe ireto. Ny huissier de justice moa manakatona azy fa tsy zava za manatrika an'ilay fanaovana azy fotsiny. Ny antony nanakatona azy zany raha mijery tsara ianareo any amin'ny huissier de justice any angamba ny arrêté dia tsy dia tena Antananarivo loatra ny antony fa eto moa fobe ny FPVM fa ny tena marina dia tany amin'ny faritra vatovavy fitovinany no misy fiaran-dalàna zany tena tsy fanarahan-dalàna fa eto fobe kosa eto Antananarivo dia tsy maintsy raha mikatona izy dia tsy maintsy mikatona fobe sy izay rehetra manerana Madagasikara. Zany hoe zao zavatra zao zany tsy eto ihany akory nakatona fa manerana Madagasikara. Nandritra sy melon'ny fanakatonana moa dia ny ombom-bavaka hatrany ireo kristianina natao amin'ny FPVM. Ny vavaka ihany hoy ireto mpiangona no afaka manova zavatra ka ampisokatra indray ny fiangonana. Herentsika ny fangatahantsika amin'Andriamanitra amin'izao olona fotoana zao hoe mahora fo amin'iretsika noho ny amin'ireto ondrinao be bebe. Tsy mbola nampianarana mihitsy nienjika niza na nienjika niza fa mivavaka nampianarana iteto ary raha ohatra ka hoe tena lazaiko aminareo fa raha tamin'ny fahataondrany mihitsy raha niaraka hoe tena 5 zay na 7 betsaka ihany ngamba ny zavatra hoe zavatra azy vitanay nefa rehefa tonga teto zay dia tena hoe niaina tamin'ny fianara-dalàna zany hoe tena hoe fampitoana zany fampitoana tamin'ny zavatra tsara ka zay na zavatra tena mampalelana mihitsy zany hoe ina moa ny azony atao fa dia hoe mivavaka ho an'zay hoe zay manenjika ane zany manakatona zao hoe ngamba zay tsy anaherina inona hoe basy ina moa atao hoe baiboly ny etty basy ve tsy fantatra fa zay fotsiny hoe mivavaka ho an'zay rehetrarehetra zany. 4 farany zao vavahady zao Jesosy vavahady be zao Jesosy misaotra anao zay efa nampianarinao zay misara amin'ny zavatra rehetra dia misaotra anao zay makasitraka anao zay satria ianao le tompony filaminana tompony zao rehetra zao zay rehetra eo aminy ka dia na inona tompo amin'ny mpiandro talaty ity sy matoky zay fa ny masonao dia mijery zao satria eto ny masonao sy ny fonao sofoka marobe zao any amin'ny faravarana rehetrarehetra davarangana dia eo anatrianao koa zany makasariny eto ianao koa makasary andrendrehetra rehetra reny dia eo anatrianao zaka misaotra indrindra tao. Iza tokoa moa amin'izao fotoana izao no afaka hanohitra ny FJKM sy ny fitondram-panjakana satria raha araka ny fanazavana voarain'ny fiangonana dia noho ny fitoriana napetraky ny filohan'ny FJKM Andriamatoa Lalarasendra Asina no antony nanakatonana ny fiangonana. Na ny ministeran'ny atitany izay namoaka ny didim-pitondrana laharana 720 sy 400 alina bara 5 tamin'ny 9 septambra 5 izay manakatona ny fiangonana koa azy dia tsy manakambara firy afa-tsy ny hoe manatanteraka baiko izy ireo ka raha mangataka ny fanakatonana ny FPVM ny FJKM dia manatanteraka izy ireo. Fatako tsara itoerana any amin'ny akaikin'ny alohan'ny manapatrana any amin'ny lalana ho an'ny Fort Carlo iny any amin'ny varotra vato vavy fitovinany lavitra be zany dia fiangonana kely raha be indrindra ho ahy io 9 metatra ary ny habeny largeurany 5 metatra efa vita biriky vao tafo fanitso tafo inona moa le filaza fotsy ary indrindrina koa fotsy vondro zany trano vondro falafa hozy izy falafa any Antsinanana zay no any dia robaka ny tafony efa ninjery W boiron ny altara boiron ny latabatra altara boiron dia efa robaka zany angalatra tona inona moa zany
ny reko dia hoe efatra ny FJKM ny angona tao fa le olona io rehara zany a zay ny angona tao taloha dia tsy ny angona tao tsony fa efa lasa mifirany amin'ny 300 metatra reo olona reo a dia mpivavaka manolotra ony fifoazana manolotra ony fa rehefa hoe tonga ny FPVM dia hoe azay anao FPVM fazay tsy FJKM tsony dia lazaina fa hoe nangalatra an'izany zahay ary raha mivory tany anjaha zay teo a tamin'ny 10 mai moa 10 mai fa nanao fanokanana mpiandry tany zahay dia tonga daholo ny vahoaka rehetrarehetra iny atsimo iny a niaraka taminay tonga tany ny chef district tonga tao ny chef de région tonga tao ny maire dia nanazava mihitsy ny chef district amin'izao fotoana zao dia nara moa tsy tadidiko fa asa narakoto malala hoe zay fa tsy tadidiko tsony dia izy mihitsy no nanambara mpahabe maso iza mihitsy ny tany amin'ny faritra vatovavy fitovinany io fa fiangonana robaka tsy misy dikany aiza daholo nareo paster dia nanangatana daholo ny paster avy any fiangonana efa robaka zany angalarina tao inona moa zany efa tsisy olona fa vahoaka fa niala taloha fa dia endrikendrika fotsiny zany teka daholo nataon'ny olona tamin'izany lazay zay koa fa hoe inona izy teo nangalatra fiangonana mandroba-pino mandroba-pino tsy mariny zany olona efatra izy ny tao amin'ny FJKM ave vahoaka be dia be efa lasa androba inony zahay le efatra teo ary lasa nanaraka ny FPVM rehefa aveo fa satria izy rery ny tao sisa le olona efatra reo fa tsy nandroba zany mihitsy zay fa tsy mariny zany ka raha fa ny voadinika zany reo atrataratasy rehetra reo dia tsy dia misy antony mifototra mididy amin'ny lalàna manan-kery ka ahafahana misakana an'io FPVM io tsy hanatanteraka ny fitoriana ny fivavahana eto amin'ny tany sy ny firenena. Nangina tanteraka ianao pasteur ray volana maro mihitsy misitrika ianao sy ny mpanaradianao tahotra ve sa fa haresena no antony reny rehetrarehetra eny ka niondrinao ara dia za rehefa niparitaka teny rehetra teny nienjenjy toy ny ondry tsy nisy mpiany olonao mbola navaivai ny fanenjehana satria nanonanonina izany FPVM zany aza dia tahotra senatra teto amin'ny firenena vorona tampoka teo nefa mivondom-bavaka ka saika nahitana izany ireo toerana nisitrika rehetra ary ny mafy indrindra tamin'ireny fotoana ireny dia ny fitaom-bavaka teny Andohasa sy tendrombohitra ary ny fanaovana batisa tany anefitra niseho anefa mifagakana maro tamin'izany ohatra amin'ireny ny firehetan'ny jiro sy ny lakroa tao am-piangonana ny ampy feo mahery mihira tao an-taninanandrano trano ny hidy mpiambina nefa misy ny 4 novambra 2024 dia nisy ny poaka mafy be indray tao am-piangonana mbola nirehatra ny jiro ny 10 novambra tamin'ny 4 ora maraina maty zany rehefa afaka 10 minitra fa ny lakroa kosa nirehatra tao foana gaga indray ny mpiambina sy ny manodidina tamin'izany rehetra izany inona ny fandraisanao amin'ireo pasteur ny olona manodidina no ny tantara zay moa samy tsery tao tsy fa samy miparitaka fa ny olona manodidina sy nipetraka teo ary nisy vazana nakasary amerikana nakasary ary ny sary azo ny tao ony daholo zany efa naparitaka any Amerika fa ny olona rehetrarehetra manodidina vavolombelona daholo fa reo ataninanandrano reo mahitatsika izy amin'izao zao pasteur mahitatsika izy amin'izao fotoana zao dia samy nahita daholo hoe avy anareo zay raha mbola mitelefônena hoe ainganareo ray jery dia miakatra eny amin'ny collège Rasalama misy an'le olo eo kaikikaiky eo jerenareo efa maty daholo jiro amin'ny taninanandrano rehetra amin'ny lakroa fa ona koa ary zao dia lasa dodolo efa nitapahana mihitsy ny fil fa sao dia jirama mihitsy natsona hoe tapaha ny fil fa mbola misy jiro mirehitra ao tapahana ny fil fa mbola mirehitra ny lakroa ary le tena teo akaiky teo ary teo akaiky teo dia nahita n'lay amerikana nakasary fa ao anatin'ny ily hazavany lakroa io raha miakatra mitohitra ianao dia tsy mahita ninninona fa rehefa makasary anelakelaky ny varavarana ianao dia misy anjely be dehibe ao taninanandrano mihira ny 7 aprily 2024 nivoaka ny didim-pitsarana nangataka ny fanjakana anome porofo ny amin'ny antony nanakatonany FPVM ny mpitsara
tsy tanteraka izany satria tsy namaly ny antso ny fanjakana. Nandetana raha-pitsarana samy laza mihitsy le FJKM fa hoe izay de manana profo be dehibe mihitsy entina ilazana fa ratsy sady mpamon'olona ny mpangalatra fiangonana ny FPVM. De na tsy ny fitsarana zay de ho zay hoe aizara-ny profonareo miandry zay heri-taona, roa taona, telo taona sy tapany tsy nisy ny profo. Nangataka ny tany amin'ny fitsarana zay tsy misy profo mihitsy ty pasteur ka atao hoana avo iarany didy. De miala tsiny aminareo mpitsara moa fa de zavatra sekreka nefa de tsy maintsy ambara ihany. Hoy izy ny fitsarana hoe tsisy ninina azo atao ozy fa zao hoe mena ambaniny mena zay. Tsy avelan'ny filoham-pirenena avoaka mihitsy ny didy. Ka de eo katona mandrakizay. Mandrakizay. Ary raha tonga tany amin'ny ministeran'ny fitsarana ndray ministeran'ny atitany ary zay mba niangavy azy mihitsy. Inona ny marina Andriamatoa ministra déjà tsy azo lazalazaina mihitsy ty. Ministeran'ny atitany tamin'izao fotoana zao sa tamin'ny fony ny atitany amin'izao fotoana zao. Zay mbola nahita an'le dossier anareo izy hatramin'izao. Mbola tao aminy izy io fa tsy mbola tao aminy fa tsy potika. Eny tompoko. De izy moa no teny hoe secret be mihitsy izy ka tsy azoko resahana. De hoy izy ny avokanay FPVM, avokany tompoko fazafady fa talala amin'ny marina. Ay ve ozy nga ministra de navoaka. Inona ny tao pasteur? Ny tao de zao ny FPVM de vita ny ravary manana soni mihitsy hoe tsy mahazo misokatra mandrakizay. Zay ny ao zay te hijery an'izany mahazo mijery. Manana profony zay anao. Manana profony zany ao ministeran'ny atitany. Igny zany dia mbola lay endrika ny didy jadona teto amin'ny tany sy ny firenena no nakatonana an'io fa tsy misy antony mifototra amin'ny lalàna ao teo. 7 septambra 2024 nisy ny fitondram-panjakana vahiny ny joro sy nanambara-pahibe maso fa tsy fanajana ny zo ny fanakatonana saingy no din'izy ireo tsy nenona izany. Ny firenena Amerikanina tamin'ny anatin'ny tatitra nataon'ny departementam-panjakana dia nanameloka tanteraka fitonjana malagasy tamin'izany. Mbola marina ihany hoe izany pasteur. Betsaka pasteur Andriamanjato ohatra. Ela tsy manome anarana. Isan'ny tena mpiandraikitra foibe tao amin'ny FJKM. Tena nanafatrafatra mihitsy izy hoe aza manenjika mihitsy andrandrena atoandro anareo. Zava-dehibe ny vita no amin'ny tany sy ny firenena. Ko nahoana izy noroahanareo tahaka izany niady mafy tamin'izany izy. Tompoko lahy Daniel Ralbert, pasteur nandambavadiny tafo. Alohan'ny hafatesany ary izy mbola nikikika foana. Aza roanao arandrena atoandro, aza roanao arandrena atoandro fa jereo ny tantaram-piangonana. Fa raha roahanareo io tsy maintsy vaky FJKM. Alohan'ny hafatesany izy mbola nikikika an'izany.